Miarabatra ny tompolasy tompovavy manaraka ty fandarina zany malaza ity. Ifatoa ny fandalinana izay hoentintsika amin'izao alina izao. Ny zavatra mitranga teny amin'ny kianja ny Antsonjombe, zany Collegium, nandritry ny fotoana izay nisy fotoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny pastora Mianakavy filohan'ny FJKM sy ho tao-piasana 2024 eo anivon'ny fiangonana FJKM. Ity fiaondehibe ity dia no tanterana niaraka tamin'ireo mpino FJKM izay tato anatin'ny faritra Tratantso na faritra afaka namaly izany, ary nisy ny nanakatona fiangonana ka nivavaka teny amin'ity toeran-dehibe ampovoanina Antananarivo ity. Ho an'ny omaly aloha zany dia mazava tsara fa nisy ny fotoam-pivavahana ary nanaraka izany ny toriteny izay narahana fanazava-kevitra tahaka ny mahazatra inivon'ny fiangonana ho an'ny mandalina ny finoana kristianina. Fa ny toriteny izay nentin'ny mpitandrina zaka Andriamampianina no niteraka ny resabe teo amin'ny tambazotra sosialy, ary zao maraina zao de mitohy teny anivon'ireo gazety mpiseho isan'andro izany sy ireo radio ary haino aman-jery samihafa. Inona moa ny resabe amin'izany de ny amin'ilay fisafidianana ny andalan-teny tsoratra masina tao amin'ny Salamo 7:30 izay mivaky ny amin'ny hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho andriamanina de ny olony novidiny ho lovana. Io no nitondrany pasteur zaka ny toriteniny, ary tao anatin'izany no nampitany hafatra marobe mahakasika ny fiainan'ny firenena sy ny andraikitra raisina amin'ny mahampino na kristianina izany, zay mazava ho azy eo anivon'ny fiangonana FJKM. Nitodika tamin'ny zava-misy iainana ny firenena ny hafatra tao anatin'ny toriteny nentin'izany mpitandrina izany. Raha antsika ao anatin'ny minitra vitsy de miverina indray tsika ao anatin'ny fandalinana amin'izao fandalinana zany malaza izao. Irahantsika malala riavana ty taona 2024 ity de taona ny fifidianana. Ny tokony fantatsika rehetrarehetra de ny hoe manasaritra ny olana politika ny fisiny ny alabato, ary manasaritra ny famahana olana ihany koa ny fisiny zany alabato zany. Lafo be ne zany sandan'ny alabato zany, ray tsy maro toerana zay mitondra eo, fa ny ataony de ny manao an'le atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Zay no ataon'izay rehetra tafakatra noho ny alabato, tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena, satria tsy misy fampandrosoana mety andeha eo. Ary misy firenena anankiray zay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy, tsy mandeha ny fiainam-pirenena rehefa ny alabato no ampanjakainy. Ary tsy misy fampivoarana ihany koa amin'ny tokantrano sy ho an'ny tsirairay. Lafo be ny sandan'ny alabato. Nainainy sika, inona mba makany amin'ny volaninay? Fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona. Na nisy nangalatra ny volaniny, na namidy le volaniny, ka inona tsony ny hoaniny? Fa tsy rary ny tompoky ny alabato, tsy rary ny tompoky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny ariam-pirenena rehefa mba metimety ny fisondratany firenena. Raha ny andevo ny tonga mpanjaka, ny andevo karena, ny andevo pahefana, ny andevo ny fitiavatena, raha ireny ny tonga mpanjaka, tsy tafavoaka isika. Zatra faharoa resantsika, miaritra ny ranomamy. Tombo ny samponina, miaritra ny ranomamy. Mitombo ny fompiana sy ny fambolena zay mila rano betsaka. Ary izany rehetra zany no mitarika atsika eritreritra amin'izao ory tenenantsika zao. Inona zany zao biby ho tokony ompiana? Fa misy biby mandany rano nde aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto. Ny elefanta ohatra, 150 kg par jour ny zava-maniry lanin'ny elefanta, tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy de any, zay dominy de any. Ary ny rano sotrony, izy le mitroka am'le lava orona be izy, 150 litres par jour ny rano sotrony. Ore olona barika rainy zany, ka mampidira elefant eo de apetrao amin'ny ranona nosy eo, herinandro de ritra, ka any aoriana any. Zay manana ranomamy ampy sy betsaka no tafita, mila mahay mitantana ny rano tsika me manakavy.
mba ahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra. Mpanjatra fahatelo farany, tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miaranilany, ny olo mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokino famonjena ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny. Arakaraky ny ananan'ny olona fiarovana tsara sy mafy no ialany amin'Andriamanitra, satria mitoky amin'ny aratafika izy. Tsy dia azo itokina re ny herin'ny tafika. Dia mahotenenina ny tafika eto Madagasikara 27/34 amin'ny firenena eto Afrikitsika 27 resy antsika zany a hoe aka ilzepatra dia ady amin'le matanjaka be io. Ianao ara 27/34 etiko io ny diandrandramana eo lalana hafatrehana. Manana sabatra ianao, avadio angady zany. Manana lefony ianao, avadio mifanetezam-boaloboka zany. Manana kalakinikôvy ianao, avadio angadinombo zany. Manana baly ianao, avadio masom-bolo zany. Zay ampandroso ny toe-karena sy ny famokarana no ilifosy. Zay ihany io. Raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila amin'ny mahatafavoaka, fa nieriny toe-karena mandroso sy ny fampamokarana tafita. Aenao ny teti-bola ny tafika raha atao arabaky teny zany, dia ampitombony teti-bola ny famokarana sy ny fampamokarana. Ny Suisse anga akitehaka ao anaty toritena, karaha tiana tafarina riavana ny firenena, dia ny fanarenana ny toe-karena no ilifosy mafy fa milamina ny insécurité io. Mba tsy hompanao politika mangala-bato, mba ho politika ny rano tsara tantana no isitrahany vahoaka, ary mba fampandrosoana ny asa sy ny toe-karena fa tsy niery aratafitra no ametrahana ny fanantenana. Misy toe-tsain'ny fiangonana zay tiany hozarainy amintsika riavana. Nisy omby anankiray nitondraka teo amin'ny tanimboly. Ny toe-tsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina ny nandetika n'iza, iza marina ny nangalatr'inony. Misy mpanao zany, fa ny toe-tsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka dia hita eo ny toyany. Nanindrona ary tsy nafaly ireo solotena na tompona ndraiky mpanjakana zay tonga teny amin'ny Collégium Tsonjombe iny toriteny na rahantsika teo ny tsombony. Lavalava iny teo amin'ny 20 minitra teo, saingy nizahana ny fitinana teto ny MBS fahitalavitra sy radio izany. Ao anatin'izany resaka fahorim-bahoaka amin'ny alalan'ny hoe vilany tsisy tsony mba ahafahana mandro sakafo, ny resaka alabatoka saindana lafo izany araky ny nambarany pasteur Zaka teo, ny tontolo ny fitokiana amin'ny alalan'ny tafika ka lasa mitoky amin'ny alalan'izany ary adiny ny endriky ny famokarana ka aporisihana mokatra bebe kokoa ny fitondram-panjakana. Eny tonga hatramin'ny ahenao ny teti-bolan'ny tafika ka ndao hamokatra mba ho tsara ny toe-karena ny firenena, sy ny hoe raha misy omby midiny any atambaro ho lany andro anontany hoe avy aiza sy iza ny tompony io ve, fa tsy le hoe andeo androkan'ilay omby. Ny resaka ohatra tamin'ny alalan'ny rano sy ny arenan'ny Madagasikara, ny resaka elefanta sy ny sisa sy ny sisa. Asana matsiary voatsindrona satria toa ohatry ny ohatra ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena ankehitriny no nitondrana an'le ohatra mba avoaray kokoa amin'izany afatra ao anatin'ny boky ny Pahisalambo izay nentin'ny pasteur Zaka izay. Fa de betsaka ny faneho-kevitra ary faneho-kevitra zay nanamelohana ny amin'ny hoe miditra anatin'ny politika ny fiangonana na hoe ampidirina anatin'ny fiangonana ny raharaha politika no iny toriteny iny. Ny gouverneur amin'ny faritra Analamanga zay tsy iza moa zany fa secrétaire national ny antoko TGV dia nanitsy ny pasteur Ami lohan'ny fiangonana FJKM rehefa vita ny fotoam-bavaka ka nandray tanana ary nanambarany ny alahelony no iny toriteny nataon'ny pasteur Zaka teo anivon'ny FJKM iny. Rahantsika indray zany. Asa na hoe mahitsy loatra ve, na manindrona any amin'izay ny antefany ve, na misy kobokobon'ny marina
ka mety ho nanahirana azy mifandraisana an'le toriteny ka avy hatrany de nandray an'izany teo amin'ny tandrifony. Raha misy aloha tena tokony handray an'ireny toriteny reny araky ny tandrifiny ary misy olo tena lehibe ny fitondram-panjakana dia anisany nanatrika teo ny filohan'ny Antenimieran-doholona, saingy tamin'ny omaly de tsy nahitana faneho-kevitra izy. Raha araky ny lalam-pandrenana ny filohan'ny Antenimieran-doholona ao aoriana ny filohan'ny Repoblika, rehefa misy fametraha-pialan'ny filohan'ny Repoblika de ny filohan'ny Antenimieran-doholona no mandimbo ny toerana. Zany hoe azokajaina zany fa raha toa ka misy ny tokony nanao faneho-kevitra na ny tokony nampiseho fihetsika avy hatrany mety ho tohina na mety tsy faly amin'izany toriteny izany dia filohan'ny Antenimieran-doholona zay laharana faharoa nitarika ny délégation tonga teo nandritry ny fitopy-vavahana iny ho an'ireo solitena ny fanjakana izany na ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Angina tsy ny tena izy ary tsy vitan'izany tsy izy rery, marobe ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, fa misy mpikambana iray tao anatin'ny gouvernemanta ary ity gouverneur ity no avy hatrany dia nanitsy ny faneho-kevitra amin'ny alalan'ny toriteny miampiafatra nataon'ny mpitandrina Zaka Andriamampianina. Fa inona moa ny ratsy amin'ireny zavatra nambara ireny tokony hatramin'izay de efa niresaka ny FFKM ny amin'ny tsy fanjariana eto amin'ny firenena, ny fahalovana, ny tsy fahandriam-pahalemana ary ny fahoriam-bahoaka zay mifantoka kokoa amin'ny akabean'ny resaka sosialy hatrany hatrany. Fa mba nino ny fitondram-panjakana ve reny afatra nampitan'ny FFKM zay tsy miato mihitsy rehefa tonga ny pasika na paté compte ary indraindray ary rehefa misy raha mafana eto amin'ny firenena dia manao hevitra avy hatrany ny anivon'ny FFKM ka ao anatin'izany ny FJKM. Noho izany tsy afatra vaovao akory ireny fa mety tsy noenona tamin'ny fotoanandro fa rehefa misy ny fiaonan-dehibe tahaka izao de nambarany teo anivon'ny FJKM izany. Nisy ny nampiseho hatrany fahafaliany tamin'ireo mpino nanatrika ka nitehaka. Dikan'izay de voarainy ny afatra, fa misy ihany koa ray na roa na telo tsy faly tao anatin'izay satria nandona ny fony ary tompon'andraikitra ao anatin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Miaro ny hevitry ny fitondram-panjakana. Inomaly iny aza de mbola toriteny fotsiny fa tsy délivrance na fanalana devoly fa asy zay mitranga teo raha toko izany zavatra mitranga fa tsejatseza-tsiaritra fotsiny resahantsika izany. Noho izany mbola ny teny nandeha de efa ny samboaravoara ary tao anatin'ny efa taona andray 5 taona ny fitondram-panjakana dia ny 7 minitra tao anatin'izay no nitondrany izy ireo ny afatra niampita nakany amin'ny mpino sy ny mpitondra-fanjakana amin'ny akabeany satria misy avatra ihany miampita izy ireny. Averitsika sy ametrahantsika amin'ny fanontaniana hoe inona ny fahadisoana, inona ny fotana mafaty ary inona ny eloko ny fiangonana FJKM sy ny paster zay mpitandrina olom-boahositra ary mpiambina ny zanak'ondry raha napita ny afatra iny ka tokony voaray ny fitondram-panjakana zay verina ihany koa fa misy am'ireo anatin'ny mpitatana fanjakana de ondry ambeny amin'ny FJKM. Zany no midika fa kibokobony no marina ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Ary reny fihetsika reny midika fa tsy mazaka ny teny mahitsy alefa aminy ny mpitondra fanjakana. Hatramin'izay moa ny fomba ny tantanana ny zava-misy teto amin'ny firenena de ny amin'ny hoe fampitahorana na fanaovana serasera avy hatrany manohitra ny zava-misy eto amin'ny firenena. Fa tsaingy tamin'ny indray mitoraka iny dia ny alahelo mivatana no nasehoan'ny solitena mpanjakana na ireo tompon'andraikitra ao anatin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Zany anefa de apetrahantsika hatrany ny amin'ny hoe ny olona matanjaka ara-pinoana, ny olona vodim-pinoana, ny olona mijoro amin'ny finoany dia tsy voahozongozona amin'izay mety ho teny na afatra miampita tahaka izany. Rehefa matsapa izy fa Jesosy Kristy sy Andriamanitra lehibe no tompony. Ary efa mahafantatra izy fa ao anatin'ny fiangonana zay misy azy dia mivoy sy mitory izany araka n'izay naharesy lahatra azy sy ny ray aman-dreny sy ireo razambe ny tany aloha tany. Io zany tsy tokony hadevitra ny teny fampitahakafatra tahaka izany zay mino isika fa voalanjalanja tsara ary voadinika ny amin'ny hoe mpitondra tenin'ny mpino ihany koa ianatrehan'ny zava-misy ny fiainana marary mampikaikaika ary tsy zaka intsony amin'izao fotoana izao ny mpitandrina dia tokony tafita zany afatra zany. Ny andrasana hatreto de ny amin'ny hoe hanova famindra ary handray miafatra tandrifo sy nomena azy ve ny fitondram-panjakana na ny olona zay manana fahefana ka afaka mampiasa izany mba handray sy hanova ireny teny ireny tena ampiarina eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy.
ny hoe tsika ty fandarana ity mba hifantoka amin'ny zava-misy teny Antsonjombe iny. Mino isika fa tsy foatana mafaty akoron' zany na de zahana soketaina ary ka misy mamoaka publication ndray am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe voakarama ny pastera nitondra izany teny zany na hoe nanakorotana sy ny sisa langy avokoa zay tiana ela ka tokony andraisa ny fitondram-panjakana fanapaha-kevitra ny olona zay manelo vaovao tsy marina ireny. Zay aloha ny androany zay ny azo resana zany zava-misy zany malaza makasitraka tompoko lahy makatela tompoko vavy.